Alahady fatelo roapolo ny volana aprily fahaly mitsidika ny tokantrano andray topalazy tompoko vavy amin'ny alalan'ny fandarana mahery amin'ity alina ity atolotra antsika ny arahaba ary asaina mpanajanytsika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Tontolo ny taranja bola lavalava nentsika manomboka ny fotoana amin'ity hariva ity ny ekipa ny Namibia no voaositra ho tompon-dakan'ny Afrika teo amin'ny taranja bola lavalava ho an'ny latsaky ny roapolo taona CAN U20 Trophée Barthez izay moa no anaran'ity efananana ity. Iry zareo Keniana no resiny teo amin'ny famanarana tamin'ny isa mazava 420 no 420. Nazava tsy nisy tsakatsakana natahorana ny lalan'ny Namibia voaositra ho tompon-dakan'ny Afrika eo amin'ny sokajy latsaky ny 20 taona Trophée Barthez. Nomontsan'ny Namibia tamin'ny isa mavesatra 420 no 420 zareo Keniana teo amin'ny lalao famaranana. Raha ny fizotry ny lalao tamin'ny ankapobeny dia azo lazaina amin'ny fandanja ihany ny rotota teo amin'ny fidirana voalohany. Tao anatin'ny 20 minitra ny lalaovana dia efa nitarika tamin'ny isa 9 no ohatry Namibia. Tao 9 minitra fahavito amby 20 sy faha-30 voataitra tamin'ny torimasony ny Keniana ka nahatonga baolina nety tanany indroa 7 no 20 ny isa teny amin'ny solaitra be teo. 3 minitra tsy hifarana ny fizaram-potoana voalohany mbola nahatonga baolina nety tanana iraindray ny Namibiana 4 no 20 io ny isa teny amin'ny solaitra be nety ny rotota ny ala sasatra. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nitoy ny totoafo fanafian'ny Namibiana ka nisesisesy ny baolina matin'izy ireo natao anaty evana tany amin'ny 3 quart. Tetsekilan'izay nitaky ny avizanana ho andry zareo Keniana ka tsy nahavita namaly fanafiana intsony. Isa farany teny amin'ny solaitra be 420 no 420. No nivoahan'ny Namibiana mpandresy tamin'ity lalao ity. I Namibia zany no isely tenan'ny Afrika any amin'ny fiadina ny tompon-daka eran-tany ho an'ny sokajy latsaky ny 20 taona.